Miarabatoko lasitokivavy tonga soa indray atao anatin'ny fampalalam-baovao ho amin'izao alina izao ary manasanao hiaraka aminay hatramin'ny farany. Ndao arantsika avitrany ary ireo lohatenim-baovao mialohany hidrantsika amin'ny antsipriana. Manana zoam-pirenena roa na double nationalité ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay zoam-pirenena frantsay no lovaina avy amin'ny iray sy ny raibeny ho ny taliany kabinetra ny fiadidinan'ny Repoblika Romy Vos Andrianarso tao amin'ny gazety vahiny Le Monde nivoaka androany. Miantso ny anaovana moratoire ampitsarana ny fampiarana ny andininy faharoa amby efapolo ao amin'ny fehezan-dalàna mifehy ny zoam-pirenena malagasy kosa ny mpiara-miasa amin'ny filoham-pirenena Moussa Souali mba tsy hiteraka ady atrano tahaka ny nahazo ny kandida Alassane Ouattara tany Côte d'Ivoire ho izy ny fivoizana ny zoam-pirenena filoha Andry Rajoelina amin'izao ankatoko ny fifidianana izao. Vao maika ny amafy moandroany ny fanakianany avy amin'ny fanoherana ny fizakan'ny filoha Andry Rajoelina ny zoam-pirenena frantsay. Tsy manana zoam-pirenena hafa ary tsy mbola nanao fangatahana ahazo zoam-pirenena vahiny isy teny Randriana Soloniaiko adetera tany Bulgara zany vadiny raha ninambarany ity solombavam-bahoaka ny toliara voalohany ity androany manoloana ny resabe ny fizakany zoam-pirenena hafa. Passeport tokana dia ny passeport malagasy no ampiasainy hoy ny siteny Randriana Soloniaiko izay nanamafy fa nisafidy ny hipetraka teto Madagasikara no sady mahay miteny malagasy tsara ny vadiny tato anatin'izay 20 taona ny vadin'izy ireo izay. Lavy ny bala ny mpitandro ny filaminana nandritra ny fifandonana teo amin'ny Dahalo sy ny Zandary tao amin'ny kominy Mangamila anatin'ny distrika Nanjozorobe androany vao mangiran-dratsy i mainty izay namany Aris Dahalo raindahiny amin'ny fakanakeriny any amin'ny faritra Nanjozorobe iny raha nitatitra nataon'ny Zandary ao amin'ny vondrotoby ny Merina Central androany. Dahalo 5 ny fanenjehana tamin'izany saingy tafaporitsaka ary mbola karohana ny 3 raha toka voasambotra ny iray tamin'izy ireo izay mbola niaraka tamin'ny basy mahery vaika Mas 36 sy karazana bala ary niaraka tamin'ny odgasy ihany koa araka io tatitra io hatrany. Hoentsiny miora amintsika kosa indray ary zao ireo tsara ho fantatra mahakasika ny vinavinany mety ho toetry ny andro ho an'ny rampitso. Agafaliana tompoko sy tompoko vavy no enziko isiana ny tokantranonao amin'izao fotoan'izao izay manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara. Ndao fantarintsika hoe tonahoana indray ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha hoandra Pitso Zuma fahenina amby folo ny volana Jona taona 2020 sy 2020. Amin'ny ankapobeny dia saika ho maina ny andro ary mbola itoy izay hafanana izay atao anatin'ny 2 andro manaraka raha ho an'ny avotany manokana raha saika hivadibadika kosa nefa izay toetry ny andro izay any avaratra tsinanany Madagasikara. Raha ny tapany maraina ary ho an'ny avotany no anomboantsika izay mety ho vinavina ny toetry ny andro izay dia hitantsika amin'izao fa ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro izy raha toka hisongadina ny fiposany masoandro ho an'ny ato fianaratsoa ato. Raha ny Aninosy Bekosary no anohizantsika izay mety ho vinavina ny toetry ny andro izay dia hitantsika amin'izao fa hitoetra ny orana tandrifindrahona ny Aninosy Be ihany ka vinavinaina manodidina ny 13 ka hatramin'ny 7 degré Celsius ny maripana. Raha ndao ary iverenantsika ireto faritra sisa ambiny ireto dia saika hibalika ny masoandro ho an'ny ato andrefa ny Madagasikara ato. Raha hitoetra kosa nefa ny orana tandrifindrahona ny an'ny Sainte Marie any raha saika ifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro ny faritra sisa ambiny. Toy izay ary raha ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha ny tapany maraina. Raha ny tapany hariva ary izao no hofantarintsika manaraka ny mahakasika an'izay mety ho toetry ny andro izay raha ny ho an'ny avotany hatrany no anohizantsika azy dia hitantsika amin'izao fa mbola itoy izay fifandimbiasa ny rahona sy ny masoandro izay. Fa raha ikisaka arsika ho an'ny ato Sainte Marie ato dia saika hibalika ny masoandro ny tapany hariva. Raha ny maripana mandrindra ary no fantarintsika manaraka dia tazan'izany mo any fianaratsoany izay vinavinaina manodidina ny 9 ka hatramin'ny 9 degré Celsius. Ary tazantsika kosa ho an'ny Mahajanga any ny maripana ambony indrindra izay vinavinaina manodidina ny 2 ka hatramin'ny 13 degré Celsius. Toy izay ary raha ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha hoandra Pitso Zuma. Ankasitrana isika rehetra ary miaraka aminay hatramin'ny farany ary mbola saika mpanazana ianao anaraka ny Trade News eto amin'ny Real TV Madagasikara. Veloma tsopoko. Iverenantsika ho arahana kosa ireo lohateny.
manana zoam-pirenena roa na double nationalité ny filohampirenena Andry Rajoelina izay zoam-pirenena frantsay nolovaina avy amin'ny irainy sy ny raibeny ho ny italiany kabinetra ny fiadidinan'ny repoblika Romy Vos Andrianarso tao amin'ny gazety vahiny Le Monde nivoaka androany. Miantso sy ny anaovana moratoire ampitsarana ny fampiarana ny andininy faharoa amby efapolo ao amin'ny fehezan-dalàna mifeny zoam-pirenena malagasy kosa ny mpiara-miasa amin'ny filohampirenena Moussa Souali mba tsy hiteraka ady atrano tahaka ny nahazo ny kandida Alassane Ouattara tany Côte d'Ivoire ho izy ny fivoizana ny zoam-pirenena filoha Andry Rajoelina amin'izao ankatoko ny fifidianana izao. Vao maika ny amafy moandroany ny fanakianany avy amin'ny fanoherana ny fizakan'ny filoha Andry Rajoelina ny zoam-pirenena frantsay. Tsy manana zoam-pirenena hafa ary tsy mbola nanao fangatahana ahazo zoam-pirenena vahiny isy teny Randriana Soloniaiko dia teratany Bulgara zany vadiny raha ninambarany ity solom-bavam-bahoaka ny toliara voalohany ity androany manoloana ny resabe ny fizakany zoam-pirenena hafa. Passeport tokana dia ny passeport malagasy no ampiasainy hoy sy teny Randriana Soloniaiko izay nanamafy fa ny safidiny hipetraka teto Madagasikara no sady mahay miteny malagasy tsara ny vadiny tato anatin'izay 20 taona ny vadin'izy ireo izay. Lavy ny bala ny mpitandro ny filaminana nandritra ny fifandonana teo amin'ny dahalo sy ny zandary tao amin'ny komina Mangamila anatin'ny distrikana Anjozorobe androany vao mangiran-dratsy i mainty izay namany Aris dahalo raindahiny amin'ny fakanakeriny any amin'ny faritra Anjozorobe iny raha nitatitra nataon'ny zandary ao amin'ny vondrotoby ny Merina Central androany. Dahalo 5 ny fanenjehana tamin'izany saingy tafapritsaka ary mbola karohana ny 3 raha toka voasambotra ny iray tamin'izy ireo izay mbola niaraka tamin'ny basy mahery vaika mas 36 sy karazana bala ary niaraka tamin'ny odgasy ihany koa araka io tatitra io hatrany. Ny vaovao politika avy hatrany antsika ny kafanany fampahalalam-baovao. Iteraka ady hatrany sy fifamonoana tahaka ny nitranga tany Côte d'Ivoire raisy ny fampiarana ny andininy faharoa amby efapolo ao anatin'ny lalàna mifeny zoam-pirenena malagasy na ny code de la nationalité izay voizina amin'izao ny Moussa Souali mpamakafaka politika sady mpiara-miasa amin'ny filohampirenena. Mampametra-panontaniana mantsy ho ity mpamakafaka politika ity ny fivoahany reny antota taratasy mahakasika ny filohampirenena ireny amin'izao ankatoko ny fifidianana izao tahaka ny nivoizana ny zoam-pirenena ho an'ny kandida filohampirenena Alassane Ouattara tany Côte d'Ivoire. Mitaky ny ampitsarana ny fampiarandreo andinin-dalàna ireo na ny moratoire noho izany i Moussa Souali raha ny nambarany androany ka mba hidirany mpahay-lalàna rehetra ao anatin'ny fifampidiniana mikasika io andinin-dalàna io. Totsorabe faritra sy Anja Rakotonirainy. Tsy azo idivirana ny fisin'ny andinin-dalàna faharoa amby efapolo ao anatin'ny lalàna mifeny zorom-pirenena raha ninambara ny mpiara-miasa amin'ny filohampirenena Moussa Souali androany manoloana ny fiparitahan'ny antota taratasy mikasika ny fizakan'ny filohampirenena Andry Rajoelina sy ny fianakaviany ny zoam-pirenena frantsay. Mbola tokony hodiniana nefa ny mikasika ny fampiarana io lalàna io na marina na tsy marina ny taratasy milaza ny mahatera-tany frantsay ny filohampirenena hoy Moussa Souali. Reo lalàna reo dia lalàna velona misy eto ary nikena ny fisian'io lalàna io. Fa ny fanontaniana dia hoe tena applicable eto ve ilay lalàna, tena azo ampiarina eto ve ilay lalàna, approprié eto ve ilay lalàna satria zadino misy ny lalàna ratsy na dia lany aza tahaka ny loi sur l'apartheid zany. Lalàna ny loi sur l'apartheid, lalàna momba ny fanavaka avy ambony koditra fa lanina dia lany ka misy tokoa reny lalàna reny. Da zany mahita fa mbola azo anaovana adievitra lalàna io mba tsy hiteraka polémika. Raha ampiarina mantsy io andinin-dalàna io dia mampanay ny isin'ny raha mandrika eto amin'ny firenena tahaka ny tany Côte d'Ivoire izay tamin'ny fotoana ankatoko ny fifidianana toy izao no nivoizana ny resaka zoam-pirenena hoy Moussa Souali. Fa contexte ohatra zao mihitsy napisy problème tany Côte d'Ivoire avant élection ohatra zao, tena contexte avant élection ohatra zao mihitsy no nivoizana fa tsy tena Ivoriana ngia Ouattara niteraka resabe ary ny afara tamin'ny ady atrano fifamonoana entre samy Ivoriana Amanarivo no maty tao. Zay no madanger an'ity resaka ty zany. Mety tsy afaka hisitraka tombotsoa eto Madagasikara intsony ihany koa ireo teratany malagasy monina any ivelany efa manana zoam-pirenena vahiny raha ampiarina io andinin-dalàna io hoy ihany Moussa Souali.
manomboka eto zany a dia izay manana double nationalité a dia tsy gasy tsony dia ahoana zany a fananan'ireo olona reo satria azadiny fa rehefa ianao zany tsy gasy tsony dia manomboka eo anao tsy mahazo mivarotra tsy mahazo mividy tany a tsy mahazo mividy trano dia manao ahoana zany fananan'ireo olona efa naturalisé frantsay any ivelany efa misy firiny diasporatsika ny eto ny mpanao politika ny mpandrara ny olotsotra firy tsy dia teraka korotana eto ampiady atrano eto ilay aplikena ny lalàna io zany tokony ampiatona na atao moratoire noho izany io andinin-dalàna io hoy Moussa Souali ka apetraka ny fiaraha-midinika eo amin'ny pahay-lalàna mba hisiny ny fifanarahana amin'ny fampiarana io andinin-dalàna io ka za zany mangataka ny atao hoe moratoire dia suspension légale na lalàna anankiray da dia fa lany ary fa lalàna mbola miteraka polémika lalàna mety hiteraka danger lalàna mety hampiady atrano ary lalàna mety hampisy ain'olona maro maty fatao zany a eran-tany ahato le lalàna anaovana débat de fond anaovana débat critique anaovana adevitra dia izay maromaritra iraisanao zay vao aplikena lay lalàna zay le atao hoe moratoire ka mangataka zany amin'ny pahay-lalàna rehetrarehetra zany ny institution ataova moratoire io lalàna ny code de nationalité surtout io andininy io fa mbola lalàna somary lalàna un peu discriminatoire io raha ny tena marina hatramin'ny androany mbola tsy namaly mikasika fivoahany antota taratasy mahakasika ny filoham-pirenena io na ny filoha Andry Rajoelina na ny fiadidina ny repoblika fa tena frantsay ny filoham-pirenena Andry Rajoelina raha ny nambarany italiany kabinetra ny fiadidina ny repoblika Romy Vossa Andrianarso tamin'ny fifampiresahany tamin'ny Le Monde raha ny lahatsoratra navoaka ny gazety frantsay io androany maraina manana raisa malagasy saingy avy amin'ny ray be ny dadany no frantsay ary mizaka io zoam-pirenena io raha ny fanazavana nentiny italiany kabinetra ny fiadidina ny repoblika io hatrany ho ny Le Monde karazana fanelingelenana politika ny famoahandreo vaovao ireo ho hatrany italiany kabinetra ny fiadidina ny repoblika tampanao gazety Le Monde io ary ambaran'ity gazety frantsay ity fa tokony ho disqualifie amin'ny fifidianana ho avy ny filoham-pirenena raha miresaka momba izay fizakana ny zoam-pirenena hafa izay dahorantsika nitatitra izay ary tamin'ny taona 2014 no nahazo ny fizakana ny zoam-pirenena frantsay io i Andry Rajoelina ary nivoaka tao anatin'ny gazety mpanjakana frantsay tamin'ny 1 novambra 2014 ny didim-panjakana manome io zoam-pirenena io ho an'ny filoha Andry Rajoelina sy Mialy Rajoelina vadiny ary ny zanak'izy ireo telo mianadahy didim-panjakana izay voasonia ny Premier ministre Manuel Valls sy ny ministre ny aditany Bernard Cazeneuve tamin'izany raha ny antota taratasy nivoaka noho natany frantsay ihany koa ny fianakaviana Andry Rajoelina ny taorian'ny teteza mita ny taona 2014 hatramin'ny 2014 nanadinoany ny fanonganam-panjakana nahatonga azy teo amin'ny fitondrana hoy io lahatsoratra navoaka ny gazety Le Monde androany io ary naparitaka izy ireo tamin'ny tranokala androany maraina tamin'ny 6 ora tao anatin'ny fifampiresahan'ny mpanao gazety ny Le Monde tamin'ny tale kabinetra ny fiadidina ny repoblika Romy Vossa Andrianarso ihany koa no nilazany ity farany fa ray sireny malagasy no niteraka ny filoham-pirenena saingy manana dadabe any reny izay frantsay manana zoam-pirenena roa izy fanontaniana ihany koa no napetraka ny tale kabinetra ny fiadidina ny repoblika amin'ny fanaparitahana ireo antota taratasy mamoaka ny fizakana ny zoam-pirenena ho an'ny filoham-pirenena ireo hoy io lahatsoratra Le Monde io ary nanamarian'izy ireo fa karazana fanakorontanana politika ny fanaparitahana ireo vaovao ireo voatazona ny tsy ambaratelo tamin'ny tsy famoahana io vaovao io ho hatrany io lahatsoratra navoaka ny Le Monde io izay tsy nivoaka raha tsy amin'izao mialony ny fividianana filoham-pirenena izay voafaritra ho amin'ny volana novambra izao izay mety ho isan'ny kandida amin'izany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina na dia tsy mbola nanao fanambarana ofisialy azy nitazona hatrany ny sa tamin'ny fananan'io zoam-pirenena roa io ny filoha izay voafidy tamin'ny taona 2014 izay azo antoka fa tsy mahasarika ny sarin'ny mpitarika nasionalista Kasaina Atsangana fa nirina izay naseho tamin'ny alalan'ny fangatahana amerenana ireo nosy miparitaka na ny Îles Éparses ireo nosy miparitaka ireo izay nosafidian'ny Frantsa ny esorina teto Madagasikara tamin'ny fotoana nahazoana ny fahaleovantena tamin'ny taona 1970 Pantaniana zamono napetraky ny Le Monde ny amin'ny hoe mbola malagasy ve i Andry Rajoelina ary anazavan'izy ireo fa raha ny famakina ny fehezan-dalàna momba ny zoam-pirenena malagasy dia mametraka io fanontaniana io
ambarany andininy faharoamby efapolo anatin'ny lalàna ho an'ny famoizana na ny fanafoanana ny zopireneny na ny code de la nationalité mantsy fa very ny zopirenena malagasy ho an'ny malagasy izay mahazopirenena vahiny antsitrapo ary voasokajy ao anatin'izany ny filohampirenena izay 7 taona tamin'ny fotoana nanaovan'ny fangatahana. Na izany aza valin'ny andininy fahatelo amby efapolo ao anatin'io lalàna ho an'ny famoizana sy fanafoanana ny zopirenena na ny code de nationalité ny hoe na izany aza mandra-pahatapitry ny fepitaona 5 taona manomboka amin'ny fampidirana ny fisoratana anarana amin'ny lisitry ny fanasambahoaka raha misy fanafahana amin'ny fanompona ny zopirenena teo ambany fahefan'ny gouvernemanta izany. Voafaritry ny fepetra ao amin'io andininy fahatelo amby efapolo ihany koa ny fepetra manokatra varavarana hatrany amin'ny 5 taona ka tsy mandeha ho azy ny fahaverezan'ny zopirenena malagasy manomboka amin'ny fotoana ny soratana anarana tao amin'ny lisitry ny fanaovana raharaha miaramila. Raha ho an'ny filohan'ny repoblika izay efa taty amin'ny 7 taona nefa no nahazo io fizakana zopirenena io efa tsy mitombona intsony ity andininy fahatelo amby efapolo ity ho ny lahatsoratry ny Le Monde. Ho an'ny filoha Andrajoelina izay 7 taona tamin'ny fotoana nahazoany io fizakana ny zopirenena io nefa azo heverina fa efa tapitra io fepitaona io ary tsy nahazo alalana avy amin'ny gouvernemanta intsony ny fahaverezan'ny zopirenena ho an'ny Andrajoelina hoy ny gazety Le Monde. Ireo mpitsara ambony no afaka mitsara ny fisian'ny lesoka tamin'ny fanekena ny filatsako vidin'ny Andrajoelina tamin'ny taona 2024 araka ity lahatsoratra ity. Lesoka rososina aza no ambarany ity gazety antsoratra frantsay ity fa nisy tamin'ny taona 2024 io ka tao anatin'izany ny tsy fanaovana tatitra tany amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandroenana izay mandray ny fangatahana filatsako vidina tamin'ny fisian'ny fizakana ny zopirenena frantsay io ary faharoa ao anatin'izany ihany koa ny tsy fanomezana ny taratasy fanamarinana ny zopirenena malagasy izay tokony ho latsaky ny enim-bolana manakery izay mbola mampiayay ihany koa hoy ny Le Monde. Isan'ny singan'ny ity lahatsoratra Le Monde ity koa aza ny tsy tokony hahafahan'ny Andrajoelina mirotsaka amin'ny fividianana manaraka ihany koa na ambaran'izy ireo hoe disqualification. Ny gazety Le Monde androany no nilaza fa manantena ny isin'ny fitoniana ny filohampirenena. Isan'ny gazety izay namoaka ny lahatsoratra momba io zopirenena roa anana ny filohampirenena io ary namoana ny sarin'ny karapanondro frantsay ny filohampirenena ny La Gazette de la Grande Île raha ny anambaran'izy ireo saingy nahazo ny sazy fanagadrany Lola Rasomaharo izay tale generaly izany gazety izany. Fa famadiana tanindrazana na délit de haute trahison nataon'ny filohampirenena Andry Rajoelina nanomboka tamin'ny nirotsahana fidiana ho filohampirenena tamin'ny 2024 sy tatao anatin'ny 5 taona nitondrany ny firenena ho ny filohan'ny sendika ny mpitsara teo aloha fa ny Rosoernaivo androany. Efa tsy nizaka ny zopirenena malagasy intsony mantso izy ny filoha Andry Rajoelina nanomboka tamin'ny taona 2024 nahazoany ny zopirenena frantsay ka foana avokoa na frappé de nullité ny mahafilohampirenena azy sy ny asa nataony rehetra tamin'ny mahafilohampirenena azy. Nanamafy ihany koa Ifany Rosoernaivo fa tsy voakasiky ny andininy fa 5 ao amin'ny fehezan-dalàna mifehy ny zopirenena na ny code de la nationalité ny filoha Andry Rajoelina satria sady sy nolovainy ny zopirenena frantsay azony fa nangatahany no efa feno taona izy nahazo io zopirenena frantsay io. Ndao arahantsika ny fanazavana izay mikasika ny procédure de naturalisation izay noentiny Ifany Rosoernaivo androan'izay tao amin'ny page Facebook-ny. Zopirenena frantsay nolovaina avy amin'ny Rainy sy ny Raibeny no nahazoany ny filoha Andry Rajoelina ny zopirenena frantsay raha ny nambarany tale kabinetra ny fiadidiana ny repoblika roa mivotsy Andrianarsoa tao amin'ny gazety vahiny Le Monde nivoaka androany. Nanamarina ity tale kabinetra ny fiadidiana ny repoblika ity fa manana zopirenena malagasy sy frantsay ny filoha Andry Rajoelina. Mbola niverina nanazava nefa Ifany Rosoernaivo mpitsara sy filohan'ny sendikan'ny mpitsara teo aloha fa miatra amin'ny filoha Andry Rajoelina ny andininy faharoa amby 20 ao amin'ny fehezan-dalàna mifehy ny zopirenena malagasy na ny code de la nationalité malagasy satria efa feno taona izy no nangataka ny zopirenena frantsay tamin'ny taona 2024. Raha ohatra ka nolovana ilay nationalité dia mbola tsy ampitaona ianao na mineur ianao no mahazo an'izany nationalité de filiation zany. Zany hoe raha ohatra ka par filiation no azahoanao an'le nationalité anao dia tsy mangataka ianao fa mandova. Zany hoe tsy omena anao le nationalité fa tonga dia reconnu. Déclaration de nationalité ny anarany raha ohatra ka ataontsika amin'ny teny frantsay. Raha ohatra indray ka mangataka ianao anana nationalité izay tsy nolovanao dia naturalisation ny anarany na gasy ray gasy reny ary izy dia
very automatika ny mahagasy azy raha ohatra izy efa ao anatin'ny fahafenona taona, zany hoe malgache majeur feno 20 taona no mangataka nationalité vahiny. Tsy afaka manana zoam-pirenena anankiroa na double nationalité araka izany ny filoha Andrajoelina satria tsy nolovainy ny nahazony zoam-pirenena frantsay hoy Ifaniry Soernaivo. Ny olona double nationalité dia ny olona izay nandova nationalité tamin'ny ray aman-dreniny na tamin'ny dadabeany sy ny bebeany, zany hoe tsy misy olona izay majeur ou double nationalité raha ohatra izy efa majeur vao nangataka. Io nationalité par filiation io ihany no ahafahana manana plurinationalité, ahafahanao manana nationalité malagasy ankoatra ny nationalité hafa. Manoloana ny fanazavan'ny filohan'ny antenimieram-pirenena Kristina Razanamahasoa izay efa nilaza fa tokony jerena ihany koa ny 2020 ao anatin'ny fehezan-dalàna momba ny zoam-pirenena malagasy fa tsy mijanona fotsiny amin'ny 2020 dia namaly Ifaniry Soernaivo fa tsy miatra amin'ny olona feno taona nangataka zoam-pirenena vahiny toa ny filoha Andrajoelina ny 2020 ao amin'ny code de la nationalité. Izay olona mandova ny nationalité andray aman-dreny na ny dadabeany sy ny bebeny zany dia concerné amin'io article 45 io raha ohatra izy ka mangataka ny tsy hizaka intsony ny zoam-pirenena malagasy. Fa ianao izay mangataka nationalité rehefa feno taona dia tsy mipetraka akory ny fantaniana satria tsy mikasika anao ny hoe fahaverezana izay nationalité sur autorisation izay. Tsy mila mangataka autorisation akory ianao fa ny article 43 no miatra aminao. Mbola nanamafy araka izany Ifaniry Soernaivo fa tsy ara-dalàna ny firotsahako vidin'ny filoha Andrajoelina tamin'ny 2024 ka foana avokoa na frappé de nullité noho izany ny asa rehetra nataon'ny Andrajoelina tamin'ny mahafiloam-pirenena azy. Averiky ihany amin'ny fotoana izay nazahoany an'izany décret de naturalisation zany dia very tanteraka ny fizakana ny zoam-pirenena malagasy ho an'Andriamatoa Andry Rajoelina. Noho izany dia izay zavatra rehetra nataony manomboka teo dia tsy manakery ama malagasy azy. Ny filatsahana hofidiana tamin'ny 2018 dia tsy manakery, zany hoe frappé de nullité. Fa ny article 46 ao anatin'ny constitution dia milaza mazava fa ny olona izay ilatsaka filohan'ny repoblika, ny candidat izay ilatsaka filohan'ny repoblika dia tsy maintsy mizaka ny zoam-pirenena malagasy. Raha olona efa very taminy zany ny zoam-pirenena malagasy tamin'ny 2014 2018 izy tsy afaka milatsaka. Eo izany mahatonga le incapacité, tsy afaka milatsaka izy kanefa nafeniny ny tsy fahafahana milatsaka dia mbola nilatsaka izy. Fandikan-dalàna maro hafa ihany koa no azo anenjehana ny filoha Andrajoelina toy ny famadiana tandrazana na haute trahison hoy Ifaniry Soernaivo. Ianao rehefa mandray ny nationalité française na nationalité hafa vahiny dia manao ny atao hoe parcours d'intégration, manao allégeance amin'ny nationalité anao iny. Fa indrindra ianao fa tsy manana intsony ny zoam-pirenena malagasy anao nefa ianao manana accès amin'ny défense nationale, secret défense nationale ny firenena io dikan'izay dia espionnage, délit d'espionnage zany ary délit de haute trahison ny fisinao eo sy ny nametrahananao eo. Tsy lehibe ny filohan-dahy intsony ny filoha Andrajoelina satria tsy filoham-pirenena intsony hoy Ifaniry Soernaivo ka ny antso ny miaramila mba tsy handray baiko avy amin'ny filoham-pirenena Andrajoelina intsony ity filohan'ny RMDM any Frantsa ity. Fa afaka mandany ny fiampangana ny filoham-pirenena ho namadika tanindrazana ny roa ampahantelo ny solombavam-bahoaka ho ny solombavam-bahoaka Maître Anitra Razafimanantsoa Androany tao anatin'ny fandaharana miara-manonja. Tokony efa tamin'ny taona 2014 mantsy ho ity solombavam-bahoaka ty mahity no efa nitsotra ny filoha Andry Rajoelina fa mizaka zoam-pirenena frantsay ary fianakaviana frantsay izy ireo ka azo lazaina ho famadiana tanindrazana no nataony tao anatin'izay. Azo ny fitsarana frantsay ihany koa no manenjika ny Andry Rajoelina manoloana ny zavatra rehetra nataony no izy mizaka zoam-pirenena frantsay hoy Maître Anitra Razafimanantsoa. Ny andindinin'izay ary.
Efa tamin'ny taona 2014 no tokony efa niteny ny fizakany ny zoam-pirenena frantsay ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ho nisy olom-bavam-bahoaka maître Antra Razafimanantsoa androany tao anatin'ny fandaharana miara-manonja. Resaka fahatsorapolo fa ianao président de la république ianao manana obligation miteny marina amin'ny vahoaka rehetra zay entinao. Tsy teny indray mipiaro azy avy eo hoe tsy voatery teny an'izany inge izy satria izy manana ny nationalité malagasy fa mazava ny lalàna sy ny voalaza ny lalàna rehetrarehetra ao anatin'izay fa le tantara mihitsy no ia hoe efa tamin'ny 2014 ianao no nanana nationalité frantsay dia tokony efa niteny ianao tamin'izay fotoana zay satria mibalanse na vesa-danja ho an'ny mpifidy ny fahalalana hoe manana zoam-pirenena frantsay ianao dia mety be deabe ary mety izay no antony anankiray tsy ny fidianan'olona anao tamin'izany fotoana andro zany satria ny malagasy dia tehanana tena vrai malagasy zato isanjato mitondra ny firenena malagasy fa ianareo mianakavy mihitsiny fa tsy hoe ny zanakareo fotsiny manana n'le nationalité frantsay fa ianareo dimy mianaka ianareo mivady sy ny zanakareo anankitelo zany hoe c'est une famille française no mitondra an'ity firenena malagasy ity. Afaka mitorony filoham-pirenena Andry Rajoelina ny diaspora malagasy any France no ireo zavatra rehetra nataony izay tsy misy arovan'ny tribonaly frantsay azy. Azo tsaraina amin'ny tribonaly frantsay Andriamatoa Andry Rajoelina satria izy tena teny frantsay nahazo an'izany nationalité tamin'ny 2014 ndika an'izany ny zavatra rehetra nataony tao anatin'izay fotoana izay raha tsy prescrit dia azo anenjena anazy eo amin'ny fitsarana frantsay. Aty amin'ny 2019 izy vao président de république malagasy fa izy tsy président de république frantsay donc any amin'ny tribunal frantsay izy tsy misy ninina miaro azy mihitsy. Na inona andraisana ny zava-misy manoloana n'izao fizakany filoham-pirenena Andry Rajoelina ny zoam-pirenena frantsay izao ny fanesorana ny filoham-pirenena amin'ny toerany amin'ny alalan'ny fiampangany sy olom-bavam-bahoaka azy no tokony atao ho ihany maître Antra Razafimanantsoa. Raha trahison zany efa madihana tanindrazana zava-doza be ao anatin'ny code pénal fa any anatin'ny lalam-pandrenana ho an'ny filoham-pirenena tsy resaka zay ny azy fa ny zavatra voalazany aty dia hoe déchéance de son mandat fa tsy maintsy mbola mandalo eo anivony antemeram-pirenena aloha zany hoe mise mandalo le mise en accusation par l'Assemblée nationale au scrutin public à la majorité des 2/3 de ses membres. Ny roapatelo ny raiky amby dimapolo amby zato zany no mifidy an'izay no mifidy manangatanana moa zany scrutin public aresahana io an'izany mise en accusation an'le filoham-pirenena rehefa resy lahatra zany sy olom-bavam-bahoaka hoe nanao trahison le filoham-pirenena azotsika raisina ihany koa hoe violation grave de la constitution zany. Niparitaka teny amin'ny tambazora serasera nanomboka ny talata hariva moa ny didim-panjakana manome ny zoam-pirenena frantsay na ny décret de naturalisation ny filoha Andry Rajoelina. Tokony ho toriana sy ho tsaraina ny filohan'ny HCC sy ny mpikambana ao anatin'ny HCC tamin'ny taona 2014 izay nanome lalana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina hirotsaka hovidiana ho ny jeneraly misotro ronono Ferdinand Razakanimanana androany. Ny HCC mantso izy no nanao ny fandikan-dalàna voalohany raha marina tokoa ireny antota taratasy miparitaka mikasika ny fizakan'ny filoha Andry Rajoelina ny zoam-pirenena frantsay ireny. Nanamafy ity jeneraly misotro ronono ity fa tsy tokony ekena ny mitantana isanambaratongany eto amin'ny firenena manana zoam-pirenena hafa ankoatra ny zoam-pirenena malagasy na dia ny sefy vokotany aza. Tojo Rabefatra sy Anja Rakotony Rainy. Mbola taratry ny fanjanahantany any ny fananany Madagasikara filohan'ny Repoblika mizaka zoam-pirenena frantsay ho ny jeneraly misotro ronono Ferdinand Razakanimanana androany manoloana ny fivoahan'ny taratasy manamarina ny fizakan'ny filoha Andry Rajoelina ny zoam-pirenena frantsay io. Rehefa jerevana ny taratasy irra todrany marina ihany fa raha tena marina zany fa dia araky ny lazaina sy navoaka fa dia tena mahana zoam-pirenena frantsay ilay filoha dia tsy mety ho an'ny firenena malagasy zany satria ohatrany toyny ny fanjanahana ihany zay angamba natonga ny frantsay nanao an'ireny fanohanana ny zariny tao tamin'ny 5 sy 4 arivo ireny mba ahafahan'ny frantsay mbola mijanona eto Madagasikara ihany
Ny mpitsara rehetra tao anatin'ny HCC rehetra tamin'ny taona 2024 no tokony hotoriana sy tsaraina manoloana io fanomezana ny Andry Rajoelina ny fahafahana hirotsaka hovidiana ho ity manam-boninahitra misotro ronono ity. Tena izy dia ataony fanadihadiana ary ny olona izay tompony andraikitra na nomena andraikitra tamin'izany fotoana izany hijery sy hanadiady mikasika ny olona milatsaka hovidiana tsiraray avy no atao fitroana aloha voalohany indrindra izany hoe amiko ny HCC tamin'izany fotoana izany izay fantatsika fa tompony lalàna mahalala zany atao hoe lalàna izany ary tokony hampiatra ny lalàna eto amin'ity firenena malagasy ity ka nanaiky raha marina fa tena mizaka zoam-pirenena frantsay ny latsaka hovidiana iray dia izy aloha ny voalohany indrindra tokony hotoriana dia ho tsaraina satria zany nandika lalàna ilay filohan'ny HCC sy izay mambra atao anatiny. Tsy tokony ho azo ekena mihitsy mantsy hoy izy ny fitantanana firenena na hatramin'ny lehiben'ny fokontany azy ka olona manana zoam-pirenena ankoatra ny mahamalagasy azy. Moa fantatrareo fa za olona federalista ary ao anatin'ny proposition na lalàna fototra izay atolotray an'izay président manaraka eo atao anatin'ny fifidiana lalàna fototra dia mazava tsara ho anay fa ny olona milatsaka hovidiana amin'ny toerana manomboka ny amin'ny farany ambany ka hatrany amin'ny farany ambony dia izay olona mizaka ary tsy mizaka sy ny maha olom-pirenena malagasy azy ho anay zany rehefa double nationalité dia aleo izy hifidy fidy an'le zoam-pirenena frantsay zany satria matoa izy ny fidy an'iny misy tombontsoa azy zany. Ny baiko avy amin'ny firenena izay nangatahany zoam-pirenena araka izany no arahany olona manana zoam-pirenena roa fa tsy ny tombontsoan'ny Madagasikara ho iatran'ny Jeneraly Ferdinand Razakarimanana. Ny safidy ny tsy hangataka ny fizakana ny zoam-pirenena vahiny fa nipetraka ho malagasy ny solombavam-bahoaka sy teny Randrena Soloniaiko na dia teratany vahiny aza ny vadiny raha nambarany androany. Passport tokana dia ny passeport malagasy ihany koa no ampiasainy nandritra ny fotoana ny vezivezeny hatramin'izay ka hatramin'izao ary azo amarinina izany hoy sy teny Randrena Soloniaiko. Nosakana ny fitondrana ny fandimy kosa ny fangatahany vadiny sy teny Randrena Soloniaiko izaka ny zoam-pirenena malagasy ary mbola mikatso ao ministera ny atitany amin'izao ny antota taratasy rehetra raha nambarany ity solombavam-bahoaka ny toliara voalohany ity. Nansirana essence Anja Rakotonorainy. Azo natao fa nisafidy ny tsy hizaka zoam-pirenena vahiny fa hijanona ho malagasy ihany ny solombavam-bahoaka sy teny Randrena Soloniaiko na dia teratany vahiny aza ny vadiny raha nambarany androany manoloana ireo fanehoan-kevitra mikasika ny zoam-pirenena entin'ity solombavam-bahoaka ity. Azo atao tsara ny manamarina fa malagasy izy hoy sy teny Randrena Soloniaiko. Marina tokoa izy aloha fa teraka resabe io resaka binationalité io ny tenako dia malagasy ary manambady vazaha ary ny zanako dia malagasy koa sady vazaha fa nanana droit ny tenako haka nationalité vazaha fa ny safidy tsy nanao demande vazaha fa ny safidy hipetraka malagasy dia ambarako to fatapoko ho fata-pirenena fa isiteny Randrena Soloniaiko dia passeport tokana ihany no entiny afaka marinina eny amin'ny dia nandehanako rehetra fa mbola tsy nampiasa passeport vazaha mihitsy satria tsy ananako zany dia malagasy atoko. Ny safidy ny anaraka ny sy teny Randrena Soloniaiko ka nanapa-kevitra ny hizaka ny zoam-pirenena malagasy ihany koa nefa ny vadiny nandritra izay 20 taona ny vadiny izay kanefa nosakana ny fitondram-panjakana ny fangatahany ho ihany sy teny Randrena Soloniaiko. Fa 20 taona zany zay vadiny fanambady ary ny fatandroan'leza dia ny laniny taty a Madagasikara nanompon'ny fianakaviana nanompon'ny fiarahamonina sy ny malagasy taty tamin'ny alalan'ny éducation fa ny zavatra ambarako eto fatapoko fata-pirenena tamin'ny fitondrana teo aloha nangataka droit ny vadiko zany nangataka ho malagasy ny vadiko fa bloqué ny fanjakana tamin'ity amin'indray mitoraka ity koa fa efa vita daholo ny dossier rehetra fa bloqué ao amin'ny intérieur fa matahotra ny fitondrana izy tsy afaka midélivrer anio nationalité ny vadiko fa ny vadiko tena nanapa-kevitra izy ho gasy.
mariana moa fa teratany bulgara nivadiny solombabahoaka sy tendrandrena solony haiko ary mahafeny teny malagasy ranoray izay teny paritra vezo ampiasainy aotoliara. Lafy vaovao hafa kosa indray nanapa-kevitra ny tsy hanao hetsika politika amin'izao akatoko ny fetim-pirenena izao ny ekipa ny miavatoro raha nambarany solombavam-bahoaka sy teny randrena soloniaiko androany itoy any Paris amin'ny 4 jona 2024 avy izao kosa ny miavatoro iainona ireo diaspora malagasy any ivelany ho ihany sy teny randrena soloniaiko misy zavatra maharary ireo diaspora ihany koa fa mety tsy eno eto an-toerana ho ihany sy teny randrena soloniaiko Nansirana Efson eo amin'ny sariny anjara kotonoray. Miato aloha mandritra an'izao akatoko ny fetim-pirenena ho an'ny 9 jona izao ny fanatanterahana ny hetsika politika eto amin'ny firenena raha ny fanapahan-kevitra no raisiny ekipa ny miavatoro ho ny solombavam-bahoaka sy teny randriana soloniaiko androany na izany aza nefa itotoan'ny Frantsa ihanoandreo diaspora malagasy any an-toerana ireo ekipa ny miavatoro ireo ho hisy teny randriana soloniaiko. Nanapa-kevitra moa ny tenako sy ny ekipa rehetra ireo solombavam-bahoaka indrindrandrindra miaraka amiko fa dia nanapa-kevitra zahay amin'izao fahatongavan'ny fetim-pirenena amin'ny 26 juin izao tsy dia tsara manao hetsika politika izahay mandritra an'io mandra-pahatongavan'io fotoana io ary nanapa-kevitra koa moa zahay hanao miavatoro any Paris ho an'ireo diaspora malagasy any Paris ireo any France satria be dia be koa misy avy any Belgique ho tonga avy any Allemagne ho tonga ao Paris amin'ny samedi 4 ny volana jona zany amin'ity taona 2023 ity. Ito ihany Washington ihany koa fianona amin'ny diaspora malagasy io ho ihany sy teny randriana soloniaiko. Ary izy moa tokony toy tany Washington fa nangataka akory zareo any Washington satria misy événement ngeza ataon'zareo amin'io daty izay nomena zareo dia any Washington zany dia amin'ny farany volana Jolay ny zahay koa andeha any Washington hanao miavatoro ho an'ny ireo diaspora any Washington. No mafisiny ity solombavam-bahoaka antolary voalohany ity moa fa zava-dehibe ny fianona ny etaetan'ny vahoaka malagasy tsy akanavaka na resy lahatra na tsy ka izay no antony miavatoro. Ny miavatoro tompoko dia fianona ny vahoaka malagasy ary ireo diaspora ireo dia anisan'ny vahoaka malagasy ary mana fomba fijeriny ary misy zavatra maharary azy koa mety tsy heny mety tsy hitatsika eny amin'ny gazety mpanjakana na amin'ny réseaux sociaux na eny amin'ny radio fa miavatoro no sehatra anankiray ahafahana enona ny malagasy rehetra tsy voatery hoe resy lahatra amin'ny sy teny randriana soloniaiko ianao dia tsy ho tonga miavatoro fa ny miavatoro natao atsika rehetra na resy lahatra amiko ianao na tsy resy lahatra amiko ianao fa tena zava-dehibe ny hainy fa mba hialana amin'ny resaka tsy ny fitondrana déconnecté tsy indraindray amin'le zavatra ilain'le vahoaka amin'le zavatra ilain'le malagasy na eto an-toerana na any ivelany. Miavatoro fa 7 ho tanterahany ekipa tariny sy teny randriana soloniaiko noho izany io tanterahana any Frantsa amin'ny 4 jona io. Fa efa niroso ary mbola miroso amin'ny fijerena ny lalàna momba ny asy Madagasikara ho ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tao anatin'ny lahateny nandritra ny fihaonam-be momba ny asa tao Genève ambarany fa ankoatra ny fahavitany Madagasikara ny fankatoavana andreo lalàna fototra momba ny asa dia efa niroso avokoa ireo tetikasa fanohanana ny asa teto Madagasikara ao anatin'izany ho izy ny fanohanana ny asa eny amin'ny tontolo ambanivohitra izay mamelona ny 700 ny malagasy androany ny farana ny fivoriana antapony OIT ity ary isan'ny nanao soniny fifanarahana momba ny fanatsarana ny asa ihany koa ny ndawarantsika ny fitin'izay fandraisam-pitenena ny pirenena tany Genève izay. Tokony hanome antoka ny fanomezana asa araka ny tokony ho izy ho an'ny mpiasa ny mpampiasa tsirairay ho ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tao Genève nandritra ny lahateny tao anatin'ny fivoriam-be iraisan'ny pirenena momba ny asa tanterahana ny toerana. Promouvoir un emploi décent pour tous est au cœur des priorités de l'État malagasy. Cela fait plus de 4 ans
que nous y travaillons sans relâche à travers des mesures significatives. Mon pays a connu des avancées considérables et a déjà procédé à la transcription de toutes les conventions de l'OIT ratifiées dans les textes nationaux. Dans la poursuite de ma présence ici en 2019, j'ai aujourd'hui le plaisir de vous faire part que nous avons ratifié 4 nouvelles conventions. Isany natao ihany koa ny fanampianandreo asa eny amin'ny tontolo ambanivohitra hoy ny filoham-pirenena ho an'ny fanohanana ny tontolon'ny asa. Tao anatin'izany ny fametrahana tanjon'ny fizarana karatany hatramin'ny roa tapitrisa ho an'ny 400,000 ny vahoaka malagasy eny amin'ny tontolo ambanivohitra izay honena ny 20,000 ny malagasy. Ao anatin'izany ihany koa ny tetikasa titre vert izay nizarana tany iray hektara avy ho an'ireo tanora mpamboly sy mpiompy ahafahana manampy azy ireo. Fifanarahana momba ny asa miisa 4 mono natao teto Madagasikara tao anatin'ny 4 taona nanomboka ny taona 2014 ho ny filoham-pirenena. Tao anatin'izany ny fifanarahana momba ny fahasalaman'ny mpiasa, ny fifanarahana momba ny antoka ny filaminana sy ny fahasalamana anatin'ny asa, ary ny fifanarahana momba ny sampandrarana ny fahasalamana anatin'ny asa sy ny fifanarahana momba ny asan-dranomasina. Azo lazaina araka izany hoy Andry Rajoelina fa nandroso teo amin'ny dingan'ny fifanarahana momba ny asa i Madagasikara. Ainsi, chaque leader doit s'assurer de proposer un emploi décent à chaque citoyen actif. Pour y parvenir, cela nécessite une vision traduite en action et une volonté politique ferme et continue. Car l'emploi pour tous et la justice sociale sont les conditions qui rétablissent la confiance entre le dirigeant et les citoyens. Ireo rehetra napetraka ireo no tokony fandrombona ny fiarahamonina manerana an'izao tontolo izao, ametrahana ny fampandrosoana miatomboka amin'ny sehatry ny asa ho ny filoham-pirenena izay niantso ny fandraisana anjara amin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ihany koa. Il n'y aura pas de justice sociale sans qu'il y ait l'accès pour tout un chacun, le citoyen, accès à la santé, accès à l'éducation, accès à la formation, accès à la nourriture également, accès à l'emploi, car l'emploi c'est le fondement justement d'une société juste et équitable, afin que chaque citoyen, chaque famille puisse apporter le développement au sein de sa communauté, mais bien évidemment au sein de son pays. Lohahevitra tamin'ity fihaonam-be momba ny asa any Genève ity moa ny fandiniana ny rariny ara-tsosialy. Androany ihany koa no nanao sininy ny fifanarahana iraisam-pirenena miisa 4 mikasika amin'ny fanatsarana ny fizerena ny lafin'ny fahasalamana sy ny fiarovana ny ain'ny mpiasa eo am-panatanterahana ny asany, ka isany nanao siny an'izany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Ny farana androany moa ity fivoriana atapy ny OIT ity izay nandraisa Madagasikara anjara ankoatra ireo filoham-pirenena miisa 17 izay nanatrika an'izany raha toka anjato ny ireo firenena nandray anjara tamin'ny fivoriana atapy ny OIT ity. Manome 27 ora ny Ministeran'ny Fampianarana ambony manomboka androany manomboka omaly hatramin'ny alatsinainy ho avy izao amoahana ny tamkarama 2024 sy amadiana azy ireo ao anatin'ny teti-bola iombonana raha toka mbola ao anatin'ny teti-bola mahaloetena ny sendika ny mpiasan'ny Ministeran'ny Fampianarana ambony mivondrona ao anatin'ny Sendipers raha ny fanambarana nataon'izy ireo. Fampandriana risa mantsy ny fifampiresahana efa natao nanomboka ny 20 septambra 2024 ny atombohan'ny fitakiana raha ny Maria ny soltenan'ny mpiasa. Nanatanteraka etsika teny Ministeran'ny Fampianarana ambony moa ireo mpiasa ireo omaly. Naosirana efsonsy tokony hainy narandriany satofo. Tao anatin'ny 10 volana no nanao fitakiana ireto mpiasan'ny Ministeran'ny Fampianarana ambony ireto kanefa tsy nahitambokany hatramin'ny androany raha ny fanambarana nataon'izy ireo. Ny andro sy nanginantrany ny mpiasa ho fanajana ny fitakiana natao hoy ireto mpiasa ireto androany. Tsy nisy ny finiavana ama ny olana teo anivon'ny ministera ka iroso amin'ny etsika mafimafy kokoa ny mpiasa araka ny fanambarana nataon'izy ireo androany. Ao anatiny tena tao hoe fahasorenana tanteraka zany zahay mpiasa satria ampandriana drisa ary mikarakara ny tombontsoan'ny lehibe ato, mikarakara ny tombontsoan'olona rehetrarehetra fa ny anay mpiasa ato tsy mba voajery. Ka izay zavatra zay zany no miteraka an'izao fanomezana 27 ora. Manome 27 ora zahay manomboka ny androany fa manomboka ny latsinainy dia tsy hisy mpiasa hiasa tsony anivon'ny ministera central.
ministère central sy ny centre de recherche sivy raha ny PATA sy ny mpiasa rehetra izay mivondrona. Fitakina ny anomezana ny Tamkarama indemnité de technicité sy ny famadiandreo mpiasa ao anatiny teti-bola ankapobeny no takina amin'izany. Ny tena takinay zany a dia misy Tamkarama tsy mitovy zay a ato anatin'ity ministère anankiray ity nefa any amin'ny ministère hafa zany a efa misy tsy fitovizana amin'ny ministère ty a ny Tamkarama dia ny ato anatiny samy ato anatiny koa mbola misy fisamihafana zay indemnité de technicité zay. Rehefa nisy koa ny fikarakarana ny famadiana budget général reo PAT ato anivon'ny ministère ihany any amin'ny université dia najanona koa reo mpiasa amin'ny centre de recherche zay mitovy le olana fa fahatarana karama no antony namadiana an'zareo budget général. Izay zavatra zay ny takinay efa 10 volana zay. Nanatanteraka hetsika teo amin'ny ministère ny fampianarana ambony moa ireo mpiasa ireo ny maraina teo. Itodika ny Toamasina kosa isika tsy nisy fiarana azo ny aingy androany teo amin'ny tobim-piantsonana zotra regionaly RN5 sy RN11A ary tsy nisy fandoavam-bola ny sokatra ihany koa. Niverimpotsy sy ny avokoa araka izany ireo mpandeha nikasa andeha iainga androany. Voasakana andalana ihany koa ireo fiara nandalo tamin'ny lalana androany noho io fitokonana nataon'ireo mpitatitra ireo. Nanomboka androany sy Rampitsomamo no anaovan'ireo fiara fitaterana amin'ny zotra regionaly lalam-pirenena fahadimy sy ny RN11A ireto. Lanto malala saondrany irina Real TV Tomasina no tatra ny vaovao. Nanomboka tamin'ny enora maraina, ora tokony efa filaharan'ireo mpanao famandrihan-toerana tsy nisy fandraisam-bola na giseny sokatra mihitsy teo amin'ny tobim-piantsonana zotra regionaly tao Tomasina. Tsy nisy ihany koa ny fiara-niainga ary efa tonga teny an-toerana maraina ihany koa niaraka tamin'izay ireo mpitandro ny filaminana. Maro tamin'ireo mpandeha ihany koa no niverimaina ary tsy nahita izay oalehan'izy ireo no ny fikatoana ny tobim-piantsonana. Miasa ambanivola akany za mipetraka akany. Miany andeha dia zanagna tsy afaka dia tsy fantatra zay ty miany na aiza ipitrahana na aiza ipitrahana. Ya manana havana fa le programme akany zany betsaka. Andeha hitondra raha ambidimbidy taty mitondra tany, ty mitondra saribogna dia zao tavela aketo. Tananarivo mandeha zao avy taman'olo zany zo io. Dia efa nagnano grève zareo nanomboka niteny taminay nomaly. Nagnano grève zany a zoma maire Sabosy. Nefa tonga aketo ndraika zany zay agny dia maino mandeha Tananarivo agny nefa Fianarivo ndraika tsy mandeha, Mahanoro tsy mandeha. Ka ino mahatonga an'izany? Tao am-pilao lava kosa no tena nanao ny hetsika ireo mpamily sy ny mpanampy-mpamily niaraka tamin'ny fiara androany. Nosakanan'izy ireo avokoa ireo fiara rehetra izay mitondra olona nandeha tamin'ny lalam-pirenena fahadimy sy ireo mpanao taxi moto. Voasakana ihany koa hatramin'ny mpianatra avy eto Antananarivo andeha hanao voyage d'étude ho an'ny Full Point. Ireo mpianatra avy Antananarivo andeha hanao voyage d'étude Full Point Fianarivo Est. Makaty foana zay isan-taona. Dia tavela eto zao zay tokony hamonjy voalohana dia mikorotana amin'ny programanay dia mba miangavy mba vaao le olana transporteur tompoko. Efa eto ny mpianatra efa tetsy dia miverina satria ajainay ny fandaminana ataon'le transporteur io tena ajainay. Dia miverina aoriana zay dia mba manao fampirarana miangavy andry zareo. Zay autorisé mato makaty. Dia tsy avelan'ny zareo mandeha zay fa gafiny dia manao manœuvrateur zay tsy navelan'ny tady vavady malalaka fa tonga dia teo sur place eo manao manœuvre edy mbo tafavoaka. Tsy avelan'ny mandeha zahay. Dia rehefa tsy avelan'ny mandeha zay dia efa miandry zay rehefa riva avy ny andro tsy ho leo izy dia mody dia zay vao mandeha. Tsy verina iasa ireo mpitatitra izay nanomboka ny hetsika androany raha tsy mivany ny olana raha nambaran'izy ireo. Fa zay raha tsy vanareo malaky io tsy iasa mihitsy zay ny vola ndraika. Zay aloha laka misy zoma aloha zay zany zay niana androany dia karapitso zay tsy miasa. Fa raha ohatra mbola tsisy vahaolana zay mbola mitoa jusqu'à farany. Ny faratsy ny lalana ny fampiatona ny fanokafana zotra no tena takiana ireo mpitatitra ireo izay manatanteraka hetsika nanomboka androany io. Mila miala aloha nasionaly Tamatavy Sonaran'ny Vongo Tananarivo mila miala io. Babatenina mila miala io. Magnanagnaraka zay koa le Fianarivo Est Full Point mahatsalatsika zo zay ka tsy maintsy volagnina aminareo zegny raha zegny. Namianao promesse fople fo zay faritrina lanjirofo maro lalagna amboariko zareo jusqu'à zao tsy vita lalagna
4 heures de temps full point Tamatavy ka etsy mampilaza aminareo zay eto niany tsy va mihitsy grève ndray raha tsisy fa magnaolagna io. Efa nisy ny fihaonana teo amin'ny mpitatitra sy ny préfecture ny Tomasina Omaly saingy tsy nahitana vahaolana izany hoy ireo mpitatitra ireo. Fa tamin'ny karama volana febroary ihany no voarainy ireo mpanao vaksiny teny amin'ny foibe ny vaksiny tao amin'ny hôpitaly HIRA. 3 andro taoriany ny fitakiana fanairana nataony ny 14 Mey lasa teo raha karama 2 volana febroary sy martsa no nangatahana hoy ireo mpiasa ny vaksiny Odrome tao amin'ny hôpitaly HIRA io. Efa tonga eo am-pelatana ny tompona andraikitra hoe tamin'ny karama io saingy tsy mbola azo io karama iray volana farany io hoy ireo mpiasa ireo. Nanatanteraka hetsika fanairana fandroany indray moa androany ireo mpanao vaksiny ireo ho fitakiny tamin'ny karaman'izy ireo io. Nambinina Ravelo Arson sy tokony enina Randrianjatovo. Efa nitaky zay dia tsy navoaka daholo ny andao amin'ny teanay izay nitakinay fa nomena tsy potipotika ka noho izany tompoko manao izao antso avy izao zay solitena mba ho avoaka ny andao amin'ny teanay vola mois de mars satria zahay dia efa tsisy raisina tsony ary zahay tsy anasa. Tamin'ny volana ambony zany zay nanao fitakiana dia afaka 3 andro niny nivoaka ny mois de février dia avy eo nefany zay nefa 2 mois nitakinay satria zay mbola ambiny tavela tany dia zao zay manao fitakiana amin'ity indray mois de mars nitakinay amin'izao. Nato nanomboka ny farany volana martsa 2024 ireo mpiasa ny vaccinodrome HIRA raha ny nambaran'izy ireo saingy tsy nahazo ny tambin-karama. Ny fahafantarako an'ilay aloha zany le vola zany efa ohatra nefa nalefa ny Banque Mondiale le volanay fa misy tsy haiko izay olona tena tompona andraikitra fa mamoaka an'le vola zany fa ohatra ny efa tonga le vola fa tsy tonga ty am-pelatananay le izy dia misy ohatra ny hoe misy atahoran'ny zareo tsy fantatro. Rehefa nangataka mantsy zao zay tamin'ny andamin'ny teanay 2 mois iny dia nitaky zay dia azonay ny mois de février ny dikan'izany dia le vola efa ao ihany le vola fa tsy amen'ny zareo anay le izy. Ilaza ny anao iatsika mafy kokoa ireo mpiasa ireo raha toka tsy mivaly ny fitakiana. Avoaina nga le vola fa zay tsy manaiky an'izany mbola hiverina eto foana zay na isan-kerinandro zay hiverina eto foana fa tsy manana an'izay matoa zay mitaky an'izao vola zao atao hoe kely zany ozy izy nareo vidina kiraronareo le izy dia vita le vola kanefa mahazo vary zany dia mahazo saribao dia mahazo loaka fiainana efa sarotra zao ny hofatranonay tsy voaloha ny hofanjiry tsy voaloha ny ankizy tsy voaloha ny ekolasy tsy hianaza zany ny zanakay. Io maraina io no nanatanteraka fitokonana fanairana faharoa ireo mpiasa ny vaccinodrome ireo nitaky io tambin-karama io. Ho an'ny vaovao ny fandriampahalemana kosa indray dahalo iray voalaza fa namany Arisy mpanao asa fakanankeriny no maty voatifitra ary dahalo iray hafa voasambotra taorian'ny fifandonana teo amin'ny vondron-tobim-pasitry ny zandarmaria am-pirenena Imerina Centrale sy ireo dahalo ny maraina teo tao Amparibe Fokontany Soavinarivo komina Mangamila anatin'ny distrika Ananjozorobe. Tratra tao anatin'ny fifanenjehana tamin'ireo dahalo ihany koa ny basy Mahery-Vaika Mas 36 sy basy Mborona 2 ary bala miisa 20 miaraka amin'ny fanafody gasy. Olona iray hafa avy eto Antananarivo ihany koa no voasambotra ny zandary izay voalaza ho praitsy kombakomba tamin'ireo dahalo amin'ny famatsiana fitaovana toy ny puso ho an'ny finday sy ny bala ary ny finday anaovana ny asa fakanankeriny ary 3 hafa tadiavina amin'izao ho ny vondron-tobim-pasitry ny zandarmaria am-pirenena Imerina Centrale nandritra ny valandrisaka ho an'ny mpanao gazety androany. Nambinina Ravelo Arson sy tokony enina Randrianjatovo no mitatra izay. Alina no efa nanomboka ny fikarohana nataon'ny mpitandro ny filaminana tamin'ireo dahalo izay raindainy amin'ny fakanankeriny ireo. Tamin'ny 10 maraina kosa no nanomboka ny refitrefitra ny basy tao Amparibe Fokontany Soavinarivo komina Mangamila distrika Ananjozorobe no ny fifandonana teo amin'ny dahalo manao fakanankeriny sy ny mpitandro ny filaminana avy eo anivon'ny zandarmaria am-pirenena. Dia nisy dahalo anankiray nodimandry tao aorian'izany fifandonana izany basy 3 no azo tao aorian'ny fifandonana dia nisy basy Mahery-Vaika na arme de guerre ozy tsika Mas 36 miisa 2 ary basy Mborona miisa 2. Nisy ihany koa bala amin'ny totaly 20 azo tany an-toerana misy amin'ireo 762 mm misy 75 mm ary misy bala amina basy Mborona le nitenenina teo dia misy zany le bala fampiasa amina fitaovam-piadiana arme de guerre. Rainy dahalo maty misy dahalo anankiray hafa azo sambobelona. Misy ihany koa
olona zay aty Antananarivo indray izy fa mpamatsy mpiara-mombonantoka am'ireo dahalo ireo mampiasa mividy manana puce be dia be zany puce téléphonique dia ampiasain'ireo amin'ny fanaovana kidnapping puce miisa 20 rehefa natao ihany koa ny fisavanan'ny tranony taty Antananarivo. Efa antaona ny fikarohan'ireo dahalo ireo izay isan'ny namany Arisy ilay dahalo raindainy amin'ny fakanakiriny efa maty ny mpitandro ny filaminana. Le maty io zany zao no tsara tenenina aminareo le jola maty io dia efa nitadiavina efa 3 taona ihany koa miaraka amin'ny Arisy. Le mainty ny atsona azy fantatry ny olona mipetraka ao anatin'ny distrika Nanjorobe Ambohidratrimo Akazobe fa olona efa nikuizana tamina resaka fakanakeriny sy fangalaran'omby tao amin'ireo distrika 3 ireo zany io le mainty io karazana adjoint ny Arisy mihitsy ny azo ilazana azy zany dia profon'izany tany amin'ireo fitaovam-piadiana mahery vaika ireo no mipetraka. Karoina kosa ireo dahalo 3 izay mbola tafatsoaka ary mbola misy fitaovam-piadiana ihany koa miaraka amin'izy ireo ho ny zandary amin'izao fotoana izao. Ny dahalo tamin'ny fifandonana dia miisa 5 mbola misy 3 zany tsy azo ary mbola manana fitaovam-piadiana satria araka ilay niteneniko anareo teo misy balana basy maromaro ireo hitantsika ireo dia mbola misy 3 zany mbola tadiavina amin'izao tsika mifampiresaka izao. 20 ireo dahalo pakakiriny nanao fanafiana amin'ny tampiadiana sy ny alatromby voasambotra tamin'ity taona 2024 ity. 70 tamin'ireo no maty vokatry ny fifandonana, 4 tamin'ireo trango ireo saika fakanakiriny avokoa raha nitatitra avy amin'ny vondron-tobiparitra ny zandarmary amin'ny pirenena Imerina Centrale androany. Fa olona roa no namony Inde vokatry ny lozam-pifamoizana ny tranga teo Tandrokomby Anosizato ny talata hariva tokony tamin'ny 3 ora sasany tolakandro tany raha nitatitra avy amin'ny zandarmary amin'ny pirenena izay misahana ny fanadihadiany lozam-pifamoivoizana io. Mbola manaraka fitsaboana kosa ny olona roa hafa izay voadona tamin'izany raha nambarany zandarmary pirenena trany. Olona 4 no voadona tao anatin'ny loza io izay fiara tsy mataho-dalana ny iray tapaka tsindry isatra no nitarika izany raha ny vaovao azo eny an-toerana. Nandray an-tanan'ireo fianakaviana rehetra manana manjo sy maratra ireo moa ny tompon'ny fiara ary mbola miatrika fanadihadiana kosa ny mpamilin'ny fiara. Efa taona nanolorana ny soa. Efa taona nikaroam-baovao. Efa taona nizarana antsika. Efa taona nitsidiana ny tokantranonao. Ary efa taona nizarana vaovao. Ray Jolay 2024 Ray Jolay 2024. Real News ny vaovao marina. Ny mety ho vinavina amin'ny toetry ny andro. L'invité du jour. Mankalaza ny fahefa-taona, Real TV, mieux que le meilleur. Dimapolo taona izay nilasa. Tsy mitsarotra mivoatra amin'ny lafiny rehetra izahay mba hanatranana ireo tanjona maro. Etsika maro no anamarina izany ka hatomboka varavarana misokatra ho tanterahana ny faharoapolon'ny jona 13 avy izao eto amin'ny Foibe. Mitondra ny anjara biriky io fampandrosoana ny Madagasikara. Ankalaza ny fahadimapolo taona ny Banque Foibe any Madagasikara. Tsy dia mipedy sy ny tranon-kala momba ny anjenjena. Banque Foibe ny Madagasikara, miavao sy miamafy horonan-trano. Les inscriptions sont ouvertes à l'école Bird. Test entrée du 21 au 23 juin 2023. Choisissez pour votre enfant un enseignement de qualité. Dans un environnement bienveillant et épanouissant. Pour se plaire à Bird, offrez-lui toutes les chances de succès. École Bird, homologuée de la maternelle au lycée.
École Bird, ensemble vers la réussite. Soyez les bienvenus. ITTI American High School Madagascar est une école qui pratique un système éducatif américain 100% en anglais et accrédité internationalement, en salle et en ligne pour vos enfants de 3 ans à 18 ans. Préscolaire, école primaire, collège, jusqu'au lycée. ITTI American High School Madagascar prépare de manière unique les élèves à devenir des citoyens du monde. Obtenez votre diplôme d'études secondaires à Madagascar, qui est accepté à la fois aux États-Unis et à l'étranger, Harvard University, Washington State et tant d'autres. Franchissez les prochaines étapes de votre éducation ou de vos projets professionnels. Confiez vos enfants à nos enseignants certifiés et expérimentés. ITTI American High School pour un avenir meilleur. Enroll today for the good of your kids. Email Manzakalu H264N 038 69 222 43 033 07 222 43. Mila mandray vola avy amin'ny tapaka sy namana avy any ivelany. Aza misahirana intsony miaraka amin'ny tapitapy send sy amin'ny vola. Vaovao, efa afaka mandray vola avy any ivelany compte amin'ny vola avy amin'ny tapitapy send. Ary avy hatrany dia ariary. N'aiza n'aiza misy ny havanao na any Europe, USA, Canada na Emirates Arabes Unis. Amin'ny fotoana rehetra tsy mivoaka ny trano sady tsara ny taux de change. Tsindrio aingana ny 10 111 étoile 1 dièse. Amin'ny vola, tsotra, aingana, azo antoka. Manapetra ny fifankatiavana. Fandefasam-bola avy any an-dafy makaty Madagasikara amin'ny alalan'ny Western Union, TapTap Send, Ria, Orange Money Europe, Orange Money, miaina ny sakana, azo antoka kokoa. Neny ao amin'ny Aigle-d'Or moa misy kapa tsy vokatra maro hafa ho an'ny lehilahy Ie, misy kapa, kiraro, polo, t-shirt, bandoulière, sac banane sy vokatra maro be. Satria mila makany tsika, mijery ny fanomezana tsara indrindra ho an'ny dada amin'izao fetiny ray izao. Hay tokoa mo! Ho fankalazana ny fetiny ray dia ho zarainy Aigle-d'Or porte-clés na porte-carte maimay pony ireo mpanjifa kapa hoditra ho an'ny dada. Ny 12 jona hatramin'ny 17 jona izao. Tolotra manan-kereny amin'ireo magazay Aigle-d'Or rehetra manerana nosy kararao tiare. Aigle-d'Or, manandratra avy antsika. Dia izay ihany koa tao kilasy topovavy mety manakatona ny fampahalalam-baovao tany tialiny ity ankasitrahako feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao ary ho amin'ny rampetso indray. Velona tompoko. Real News Natulchi. Saint-Gilbert Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes.